Faly miaraba tompoko lahy, faly miaraba tompoko vavy. Tonga soa eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada. Arahinao amin'ny Ici Télévision. Anio isika dia resaka mikasika ny fandraharana. Manana vahiny isika dia tsy iza izany fa Andriamatoa Adja Rakotoarison izay tompon'ny orinasa IMADEX, orinasa malagasy eto Québec, Canada. Faly miarabanao Andriamatoa Adja Rakotoarison. Faly miaraba ny Bary dia faly miarabantsika mpijery sy mpanaraka ny fandaharan'ny Madagascar Télévision ihany koa. Ina marina zany tena ataon'ny IMADEX, ina ilay tena hoe fandraharana ataon'ny IMADEX? Ny IMADEX zany araky ny nolazain'ny Bary teo zany dia orinasa zato isan-jato malagasy ahafahan'ny olona mandefa vola any Madagascar. Na iza zany misy an'ilay olona eran-tany dia afaka mandefa vola amin'ny IMADEX izy amin'ny alalan'ny site internet www.imadex.com. dia ankoatran'ny fandefasana vola zany dia afaka mandefa entana ihany koa le olona ho an'ny fianakaviana any Madagascar. Zany hoe tsy entana te hampitan'ny ranomasina izy fa efa entana any Madagascar ihany zany ohatra hoe misy anniversaire na misy zavatra mitranga na fahoriana na zavatra mety hoe ilana fanampiana tampoka na fanampiana maharitra dia efa misy offre maromaro zany eo amin'ny site internet dia mandeha ao le fianakaviana aty ampitan'ny ranomasina manao commande dia 420 ora aoriana dia voarainy Madagascar le ny entana rehetrarehetra zany ataonareo tsy misy zavatra tsy misy hoe entana ohatr'izao ihany na ohatr'izao fa manao rehetrarehetra mihitsy zay tadiavin'olo. Ya, manao rehetrarehetra mihitsy zay. Misy 2,000 mahery zany ny karazana entana efa misy ao anatin'ny site internet. Fa ny zavatra ataonay koa indraindray ny olona zany na dia efa betsaka arany ao dia manontany anay ihany izy hoe misy zavatra ohatr'izao ilainay manokana fa ho atao batisa ohatra na hoe misy fety manokana any Madagascar ka mba afaka anaovanareo tolotra manokana ve zay sur commande dia amin'izay fotoan'izay dia afaka misorganiser koa zay dia manao offre personnalisé. Ohatrany hoe efa nisy fotoana zao zay tonga any amin'le fiangonana mihitsy dia naterina tany le gâteau na zavatra manokana zany menan'le olona. Efa ela no nisy zany hoe IMADEX zany teto Canada zany? Ya, efa 10 taona mahery zany no efa nisin'ny IMADEX. Dia tamin'ny 10 taona lasa moa zany tamin'izany mbola zay irery nanaovana zany hoe mandefa vola par internet zany. Dia efa tamin'izany zay no efa nanomboka nanao io service io. Dia arakaraka ny nandrosoan'ny fotoana moa zany dia ny tolotra atao anatin'ilay izy koa zany natsarainy arakaraky ny zavatra tadiavin'ny olona. Dia atao anatin'izay 10 taona zay zany efa maromaro ihany ny malagasy efa nampiasa ny IMADEX. Dia ararotina zany zao fotoana izao isaoranandro zareo ireo satria raha tsy misy ireo olona mampiasa ny service na hoe ohatra ny orinasa tsy afaka iodina dia misaotra betsaka ny ireo efa nampiasa zany zay amin'ny fahatokisana. Dia angamba mety hoe tsara ho an'ny olona mety mbola tsy nampiasa koa mahafantatra raha atao anatin'izay 10 taona izay efa raha ny isan'ny transaction fa nytraitenay zany efa mihoatra ny amanetsany zany efa misy traikefa efa mipetraka zany. Dia mora ihany manao fandraharana eto Canada, eto Québec sa hoe sarosarotra manangana an'izany hoe orinasa manaona fandraharana eto mora ihany malalaka tsara ny fandraharana? Eo amin'ny resaka hoe administrative zany dia tena tsotra zay io zany tena hitako hoe mahafinaritra aty Québec satria tsotra zany fomba fananganana orinasa betsaka zavatra ka vita à distance. Dia ny formalité administrative koa tsotra. Mety hoe mampiavaka azy kely mangambany dia ny secteur misy anay tsy inona secteur financier zany hoe mila licence avy amin'ny autorité des marchés financiers. Zay moa nametrahako an'ity licence ty eto koa satria tsara marihana koa zany hoe ny zavatra ataon'ny IMADEX dia mirespecte ny lalàna mihitsy aty Canada zany eo amin'ny
resaka fandefasana vola eran-tany zany dia misy licence dia mety hoe eo amin'le secteur anay zany misy zavatra hoe angatahan'ny fanjakana betsabetsaka kokoa noho ny secteur hafa fa fandarana ankapobeny zany tsy dia tena sarotra. Ny tena défi ngamany dia eo amin'ny resaka fifampitokisana satria vola moa zany no resahana eto ka mety tany am-boalohany ny olona hoe nando vola amin'ny internet izy na amin'ny volanao dia amin'ny voalohany olona tsy maintsy mametra-panontaniana ihany hoe azo atokisana tsara ve dia araka ny efa lazaiko teo moa zany efa 10 taona mahery ny Madex nisy ny olona efa nandefa vola taminay tamin'ny 10 taona lasa mbola mandefa vola aminay foana tamin'izao fotoana izao dia azo lazaina zany hoe mipetraka tsara ny fifampitokisana zany eo amin'ny mpampiasa sy eo aminay. Raha ohatra misy olona anankiray zao hoe te handefa vola ny ao amin'ny fianakaviana a Madagasikara, ahoana ny ataony miantso anareo ve izy tonga aty Québec ve izy raha ohatra olona mipetraka any Montréal sa ny fandehany zany manana safidy anankiroa izy. Raha ohatra le olona ka hoe te hampiasa carte zany hoe carte de crédit na Interac dia mandeha amin'le site internet izy dia fenoany fotsiny ny formulaire dia mandoha vola izy dia eo ihany dia vonona any Madagasikara zany le vola. Misy koa nefa olona ohatra hoe tsy te hampiasa carte fa hoe vola taratasy ny tiany hampiasaina dia amin'izay fotoan'izay izy afaka mandalo any amin'ny partenaire anay, mana partenaire zany Montréal, any Longueuil, any Trois-Rivières, any Sherbrooke dia mazava ho azy aty Québec dia ny téléphone-n'ireo partenaire reo efa ao amin'ny site internet dia ny téléphone fotsiny an'ilay partenaire izy mila handefa vola ohatr'izao zay dia manantona ny io partenaire izy dia ao izy no any izy zany no mame an'ilay vola sy mameno an'ilay formulaire tokony atao. Efa misy eraky eto volan-toko hoe Montréal, Sherbrooke, raha ohatra ny amin'ny Canada anglophone ohatran'ny Ontario. Ny ivelan'ny Québec aloha zany mbola par internet ihany. Zany hoe eto Québec ihany zany province du Québec moa zany no efa misy partenaire anay. Fa ny ivelan'ny Canada zany dia misy koa toerana ohatra any Suisse zay efa misy partenaire dia any France dia any Belgique. Zany hoe amin'ireo toeran'ireo zany misy olona afaka atonona koa ametrahana an'ilay vola raha ohatra ka hoe te handefa vola taratasy le olona zany. Fa araka ny teneniko teo hoe ny ankabeazan'ny olona moa zany par internet daholo dia mandoha vola izy amin'ny site internet dia zay. Manahoana ny atao hoe fa ny malagasy betsaka ihany tonga ny malagasy mangataka ny service aty amin'ny Madex sa marina voalazanao teo hoe fa manitsiny izy zao hatramin'izay fotoana 10 taona izay fa tia manjifa ny vokatra malagasy satria vokatra malagasy ihany ny zavatra ny tanjona aloha zany dia ny hoe ampitomba hatrany malagasy hampiasan'ny service-nay satria izay foana zany no nieritreretinay hoe raha handefa vola any Madagasikara ihany nareo tsy aleonareo mampiasa orinasa malagasy sady mora kokoa ny frais. Raha ohatra ka ataontsika hoe $10 ohatra ny frais raha mandefa $100 ianao amin'ny Western Union, $6 izy amin'ny Madex, mora kokoa izy zany. Dia ny service koa io zany tena hoe mampiavaka anay satria ny anay zany ny eo amin'ny fandraisana an'ilay olona any Madagasikara koa raha hoe atao amin'ny teny baiko moa zany dia misy touche personnelle amin'ny fifanajana malagasy. Zany hoe rehefa tonga any Madagasikara le vola ianao zao ohatra mandefa vola amin'ny multinationale na olona hafa mandeha milahatra ery amin'ny banque le olona na eny amin'ny guichet ny olona mandeha maka amin'ny volany. Nefa ianao raha mampiasa ny Madex dia birao ny andraisana an'ilay olona any, misy seza, misy salon dia voakarakara tsara fianakaviana zany. Dia izay moa zany araka ny tenenina teo hoe efa raha misy transaction zany efa maromaro ihany fa ny tanjona moa zany dia ny ampitombo an'izany hatrany zany mba hoe ahafantaran'ny olona hoe service tsy lafo sady malagasy. Izay koa zany anisan'ny zavatra hoe zava-dehibe ho anay zany hoe mampafantatra ny olona hoe misy koa ny zavatra vita malagasy sady tsara
mihoatra nohony hoe gazety hafa ma le tombony azon'le zareo mandefa vola zany sy le fianakavinany inona tena hoe tombony mampiavaka ny Ivadex raha mba tsy andehanana any amin'ny ireo atao hoe multinational zany fa inona tena hoe tombony manokana tena tombony voalohany zany aloha zany ankoatran'ny frais satria mora lavitra zany mandefa vola amin'ny Ivadex dia raha ho an'le olona mpandefa aloha zany dia eo amin'ny fomba hanaovany an'le transaction satria tsy mila mivoaka ao an-tranony izy fa efa adapté amin'ny mobile na amin'ny ordinateur zany le site-nay tonga dia raisiny fotsiny téléphone-any dia mameno formulaire izy dia manao paiement izy zay fotsiny dia vita zany hoe tsy misy 3-4 minutes dia lasa vita ny transaction nohony hoe andeha hivoaka dia apiditra manteau en plein hiver dia andeha hoary amin'ny guichet andeha hilahatra any amin'ny toerana hafa zany dia ho an'le fianakaviana any Madagasikara koa zareo aty tsy mila miantso akory ianao manko raha mampiasa multinational dia tsy maintsy miantso indray amin'ny Ivadex zany le fianakaviana aty tsy mila miantso akory fa zay daholo manao ny rehetrarehetra efa ampidirina anaty formulaire dia telefony anay le fianakaviana hoe misy volana alefa niavanareo vonona aty amin'ny birao fa firynareo ny afaka tonga dia tsy milahatra mihitsy le olona dia arakaraka mafaka an'le olona dia tonga le olona zany dia maka an'le vola any amin'ny birao na ny taux manaona ny taux anareo taux du jour ny anay moa zany eo nivoany eo amin'ny taux dia iny zany tsy maintsy s'ajuster foana miankina amin'ny taux an'ny banque centrale any Madagasikara fa araky ny nolazaiko toy na ny taux zany na frais nanay dia latsaka kokoa foana raha oharina amin'ny hoe ny multinational zay mitovy service aminay dia mety hoe azo fanampiana azy koa zany eo amin'le fomba fandraisana an'le vola any Madagasikara koa tsy voatery foana hoe mandeha maka any amin'ny birao le olona dia maka an'le vola taratasy fa afaka livrena par cellulaire le vola dia afaka atao dépôt bancaire koa zany hoe any Madagasikara zany fa misy an'le ohatra hoe Orange Money na M-vola na ohatra zany dia indrindrandrindra ny any amin'ny faritany dia alohan'ny olona zany tonga dia alefa mivantana any amin'ireny ny vola dia mety koa zany hoe ny aty zany misy hoe mandoa par carte dia rehefa le any Madagasikara dia miankina amin'izay tian'le olona ny fomba hilivrena an'le vola any ka zay indrindra raha ohatra zao le olona hoe mipetraka any Adego izy na any Toliara raha fahazaoko azy ny Ivadex ao Antananarivo misy ny Ivadex dia makao ny olona maka an'le volana raha ohatra hoe ny Adego izy na ny Toliara ahoana ny ataony samby zay hoe mivola zay raha ohatra izy zany ka ivelan'ny Antananarivo dia amin'izao fotoan'izao aloha zany tena fampiasain'ny olona dia cellulaire zany hoe alefa mivola na Orange Money na dépôt bancaire direct zany hoe ao ivelan'ny Antananarivo zany zay tsy mbola manome vola taratasy mivantana fa mampiasa an'ireny le système efa mahazatra ny olona any Madagasikara moa zany reny zavatra zany aiza miasa inona raha ohatra misy olona zao te manao karapitso amin'ny herinandro atao hoe client mety misy vaovao foana raha ohatra izy te hanatona ny Ivadex aiza no misy numéro téléphone azony antsona ve dia ahoana no ahafahany mandray ireo atao hoe ireo mpiara-miasa aminareo zany any amin'ny ville samihafa eto Québec raha ohatra zany misy fanontaniana tian'jareo fantatra dia afaka tonga dia miantsona mivantana izy aloha ny numéro an'ny Ivadex moa zany 418 717 67 47 zany hoe afaka miantso ny numéro io izy dia ny afaka ataony koa mandeha eo amin'ny site internet-nay dia misy téléphone an'ireo le partenaire any Ivadex isaky ny ville rehetra eo rehefa ohatra ka hanatitra an'le anao an'le fandefasana an'le vola izy zany dia misy olona indraindray tsy tena mazoto be miresaka ela be amin'ny téléphone dia afaka manao messenger koa izy satria manana page Facebook zay na mandefa texto dia zany ny zavatra rehetrarehetra hoe ahafahana micontacter zany dia mety daholo dia efa miresaka an'izay texto sy messenger zay moa zany tsika dia anisany hoe zavatra hoe vaovao ohatrany hoe nampidirina eto amin'ity taona ity zao anatiny anay zany tanjona foana izay anatsotra faran'ny tsotra indrindra ny fandefasan'ny olona vola na entana dia mandray commande koa zany zay zao par texto zany hoe mandefa texto fotsiny le olona ty amiko hoe salama jana salama Ivadex mila mandefa $100 dia alefaka hoe zao mila lohanao zany
dia ok mety tia ny anaran'le olona dia valiako hoe tia ny lien de paiement zay fotsiny dia vita mety 6-7 texte dia tonga any Madagasikara le vola dia zany hoe zavatra ohatr'izany koa zany eo ihany zany hoe raha vao ohatra ka mipasy ny paiement dia efa misy système efa mipetraka zany atany Madagasikara tonga dia mahazo confirmation any Madagasikara dia eo ihany dia vonona le vola any an-toerana. Ny mety hoe afaka mampitaiko ngamany dia hoe manasa antsika zany zay mbola tsy nampiasa ny Emadex mba hiara-iasa amin'ny orinasa malagasy satria araky ny efa nolazaiko teo hoe ny frais mora, ny taux mora, ny service mandala an'izany hoe fanajana malagasy zany eo fandraisana ny olona fitsikina sy fandraisana ny olona any Brao hafa mihitsy zany ny mandala amin'ny Emadex dia raha ohatra ka mbola tsy nampiasa zany ianao na hoe mbola mety mametra-panontaniana le olona dia aza misalasala miantso anay zany fa amena anazy daholo ny fanazavana rehetrarehetra. Dia Emadex moa hoe échange Madagascar Express ny Emadex zany Emadex échange électronique zany hoe zay mahatonga hoe ny akabiazan'ny transaction moa zany ataonay zany dia en ligne daholo zany hoe fanatsotrana ny transaction en ligne entre ny diaspora sy ny fianakaviana any Madagasikara dia anatsotrana ny fiainan'ny olona any Madagasikara koa satria misy koa ny olona manko mety hoe tsy te handefa vola izy mety ozy izy raha vao ohatra ka vola ny alefako dia hoe marary le fianakaviako nefa ohatrany hoe tiako hoe sûr le izy hoe amin'le zavatra tiako andefasana anazy dia amin'izay fotoana izy afaka mandefa entana koa zay koa miara-miasa amin'ny pharmacie, miara-miasa amin'ny restaurant, miara-miasa amina orinasa betsabetsaka dia amin'izay fotoana izay le zavatra vola alohany iny tonga dia andoavana an'le zavatra tiany omena an'le fianakaviana any Madagasikara dia livrenay any an-tranon'le olona mivantana le izy tsy voatery makany amin'ny Brao le olona fa afaka terina any an-tranon'le olona koa le entana. Naiza io eraky Madagasikara sa mbola ao Antananarivo aloha? Misy zany ny akabeazany aloha Antananarivo fa ny any amin'ny province afaka milivre koa zay fa iarahantsika malala moa ny réseau routier any Madagasikara fa mihoatra ny 420 ora izy raha vao ohatra ka ivelan'ny Antananarivo fa ao Antananarivo ihany zany no 420 ora aoriana dia vonona le entana. Zay ny folo taona lasa ny rahantsika ny teto zany nafantatra teto momba ny Emadex manahoana ny atao hoe vinana ny folo taona manaraka. Ia ny vina moa zany na ny amin'ny folo taona manaraka aloha zany dia ny voalohany aloha zany nitanjonay dia hitombo zany ny toerana hoe ahafahan'ny olona mandefa vola taratasy zany hoe ny succursale na ny partenaire dia ny fahafantaran'ny olona anaiko moa zany eo amin'ny zavatra ataonay zany fanirianay zany dia mba hitombo ny olona hampiasa ny Emadex fa ankoatran'izay ny service en ligne zany amin'ity taona 2018 dia misy mampitomboanay koa zany ny possibilité ahafahan'ny olona mandefa vola efa ndraisantsika teo moa ny texto ny messenger sy ny amin'ny site internet mivantana fa mbola isy teknôlôjia hafa service hafa sy mbola ho resantsika ihany zany no hanao ansenay amin'ity taona ity. Asa misy teny farany na fampitinana amin'izay resadresaka nataontsika reo ampitinany aza zao teniteny kasa resadresaka anao. Ia ny teny farany angambany dia hoe araky ny olona zainay teo hoe raha andefa vola any Madagasikara ihany na andefa entana dia mampirisika antsika zany hampiasa ny orinasa malagasy satria sady mora ny frais, mora ny taux mo voakarakara tsara ny fianakaviantsika dia eran-tany zany amin'ny alalan'ny site internetinay zany dia afaka mampiasa ny servicenay daholo ny olona zany rehefa ohatra ka hoe manana carte de crédit na manana compte bancaire. Ia dia misaotra mipetraka ny Anja Rakotoarson izay nanaraintsika teto amin'ity androany ity mpandraraha malagasy eto Québec nanangana ary tompony ny atao hoe Emadex toerana fandefasana vola ny Madagasikara. Dia misaotra ny bary sy ny mpijery rehetrarehetra ny Madagasikara TV dia
Marapiana dia amin'ny manaraka indray. Dia izay ny fandarantsika androany dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tokoa. Katika nefanisi tina mela Kani redi tani futsni Filai fiti Tutapa kamputuni Nefani fukumbola veri anche I cini Timeti nyuva fianao no hambatini Tikinao kizari mandani hafa Wimana no tiavna kami hafa Fianau yanau riakyu Yanau nuani lalakyu Fani lausanau Fanyana di manau Totsi aku Fani lausanau Riaku Ne fanyana di manau Si haiku Indrisiane fafaveri fanantena Fana vela nau ireri hawantanana Akanga sara